et dans ta grâce infinie. Merci pour ce don, Seigneur. Merci pour tes mains percées, lavé dans ton sang précieux. Je peux connaître ton amour et ton pardon. Il est l'agneau assis sur le trône, couronné le roi des rois, tu règnes victorieux. Grand et Jésus, Fils de Dieu, le chéri des cieux, crucifié. Digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu pris mon péché, ma honte, dans ton amour et dans ta grâce infinie. Merci pour ce don, Seigneur. Merci pour tes mains percées, lavé dans ton sang précieux. Je peux connaître ton amour et ton pardon. Digne l'agneau assis sur le trône, couronné le roi des rois, tu règnes victorieux. Grand et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le chéri des cieux, crucifié. Digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, Seigneur. Digne l'agneau assis sur le trône, couronné le roi des rois, tu règnes victorieux. Grand et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le chéri des cieux, crucifié. Digne es-tu, Seigneur, 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 digne es-tu, Seigneur.
Alleluia, alleluia, alleluia. Amen. Mendrika ny tompontsika, mendrika. Ilay zanak'Andriamanitra, ilay nomboina noho isika, nomboina noho isika ny tanany tompo. Ry havana, raha efa nahita ny tanany tompo ianao, ny lavaka amin'ny tanany, efa hitako izany. Naseho an-tompo tamiko, tamin'izay tany amin'ny toby ny tanany anankiray. Hitako ny lavaka teo amin'ny tanany. Dia ho tsapanao tokoa fa noho isika no nanomboana an' Jesosy. Tsara ny hira, tsara ny hira. Tokony hisaotra azy isika, tokony hisaotra ny tompo isika. Raha ny tanantsika moa nomboina, raha ny tanantsika moa nomboina. Ry hava malalo amin'ny tompo, mbola faly izay mianadahy miara-re tsiraray avy aminaran' Jesosy tompo. Mbola afaka indray hiaraka hideran'Andriamanitra eto, hiaraka hibebaka isika tsiraray avy, ary koa hareny tenin'Andriamanitra fampahirezana izay hoentin'ny mpanompony anio evangelista Erika. Izy no tondra ny teny fampahirezana anio, izany hitondra ny teny fampibebahana. Ny teny fampibebahana izay hoentintsika dia efa mazava tsara teo hoe misaotra, tokony hisaotra antsika an' Jesosy. Merci Seigneur pour la croix. Izy no nitondra antsika, nitondra ny eloka antsika teo ambony hazo fijaliana, ka tokony hisaotra azy isika. Ry havana hivavaka aloha isika hideran'Andriamanitra, ankalaza azy, hisaotra azy, izay isika vao handray teny hibebahantsika rehefa avy eo. Dia androaka devoly isika aorinan'izay, dia avy eo isika angataka ny fanahy masina, dia hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra ny teny izay ampahirezana antsika. Mety ihany koa mbola ho fampibebahana antsika koa izany, fa ny fanahy masina no ampafantatra izay teny rehetra ho tonga eo. Hiara hivavaka isika tompo. Jesosy tompo, misaotra mankalaza anao, mideranao izay Jesosy, satria mendrika tokoa ianao, mendrika ny saotra ianao, mendrika ny dera ianao, noho ny tsy famendrenay Jesosy, satria izay izao Jesosy no namindranao fo. Zanak'olombelona rehetra dia namindranao fo, ka misaotra Jesosy, mendrika ianao, mendrika ny saotra ianao. Tompo malala ho, misaotra ny amin'izao fotoana izao, misaotra ny amin'izay rehetra nataonao taminay, ary mbola ho ataonao ihany koa. Mangataka aminao Jesosy hanatrika anay tsiraray avy amin'ny toerana misy anay, ary mangataka ny fanahy masinao ihany koa. Oka ianao fanahy masina indray ny kontrola rehetra ny amin'ny fotoana anio. Oka ianao no hiteny amin'ny alalanay, oka ianao no hampibebaka anay tsiraray avy, oka ianao no hikasika zanakao tsiraray avy n'aiza n'aiza no misy anay. Ka misaotra anao Jesosy, mankasitraka anao, sokafo ny masom-panahinay tsiraray avy, ahalala izay tianao ambara, aizanay manatona anao, aizanay mibebaka eo anatrehanao. Ka misaotra Jesosy, misaotra ray malala ho. Mandrosoa Jesosy, oka ianao hiainao anay, oka ianao Jesosy hijery anay zanakao tsiraray avy. Misaotra tompo. Alleluia. Amen. Amen, amen, amen. Dia efa malalo amin'ny tompo ny teny izay hoentsika fibebahana anio, dia ao bokin'ny Lioka. Araka teneniko teo hoe ny fisaorana zany any Jesosy, tokony hisaotra antsika ho an'ny tompo rery ihany. Lioka 7:10, 1:11 ka hatramin'ny 7:10. Lioka 7:10, 1:11 ka hatramin'ny 7:10. Ovakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Dia efa afaka miomana ianao raha mbola tsy nandray ny tompo ho mpamonjy ianao. Dia rehefa ohatra ka izoky Erika mitondra ny fotoana, rehefa avy eo ny amin'ny ten'Andriamanitra dia misy ny fotoana anambarany aminao raha ohatra ka vononao handray Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Ovakitsika ny bokin'ny Lioka 7:10, 1:11 ka hatramin'ny 7:10. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ny titra ato amin'ny Baiboly dia hoe ny nanasitranan'i Jesosy ireo boka 10 Rehefa nandeha ho any Jerosalema Jesosy, dia nandalo tao anelanelan'i Samaria sy Galilia. Ary raha niditra tao amin'ny vohitra iray izy, dia nisy boka 10 nifanena taminy, izay nijanona lavitra azy. Ary niantso mafy izy ireo hoe, ry Jesosy mpampianatra mamindra fo aminay. Raha nahita ireo izy dia niteny hoe, mandehana misehoa amin'ny mpisorona. Rehefa lasa izy ireo
dia nadio teny ampandehanana, ary ny iray tamin'ireo raha nahita fa sitrana ny tenany dia niverina ka nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery, sady niankohaka teo amin'ny tongotry Jesosy ka nisaotra azy. Izy io dia Samaritana. Dia hoy Jesosy, tsy efa voadio avokoa va izy folo lahy, fa aiza ny sivy? Moa tsy nisy hita niverina hanome voninahitra an'Andriamanitra afa-tsy ity olona hafa firenena ity ihany va? Ary hoy izy taminy, mitsangana mandehana, ny finoanao no efa nahavonjy anao. Amen. Ry havana, eto ny tenin'Andriamanitra dia ampibebaka antsika anio ny amin'ny fisaorana amin'Andriamanitra. Eto Jesosy mihitsy no ny teny izany eto ny amin'ny ireo boka folo lahy. Izy folo lahy ireo dia hitantsika tsara raha neny tsara ianao teo na namaky baiboly koa ianao any aminao any, dia ny iray fotsiny no niverina na nisaotra an' Jesosy, na nisaotra zany an'Andriamanitra. Fa ny boka sivy lahy zany dia tsy niverina nisaotra an'Andriamanitra, satria Jesosy ihany no Andriamanitra. Isika eo amin'ny fiainantsika mba mahay misaotra ny Tompo ve, sao dia mangataka foana? Sao tonga dia ny mangataka no voalohany amin'ny fiainantsika? Raha vao misy zavatra kely dia mangataka amin'i Jesosy, fa ny fisaorana dia tsy hita firy. Ry havana, eto ny Tompo dia mampianatra antsika izy zany mba hahay hisaotra azy zany isika. Ho raisintsika ny teny dia azavaiko fohy ilay izy alohantsika hibebaka. 2:1 na Jesosy Tompo. Rehefa nandeha ho any Jerosalema Jesosy dia nandalo teo anelanelan'i Samaria sy i Galilia. Ary raha niditra tao amin'ny vohitra iray izy dia nisy boka folo lahy nifanena taminy izay nijanona lavitra azy. Amen. Eo aloha. Ireo boka ireo zany dia nijanona lavitra an' Jesosy. Raisintsika ohatra amintsika, itsika izay mpanota, isika raha mbola mpanota dia tsy mahazo manatona an' Jesosy, tsy mahazo manakaiky ny Tompo isika, ary ny Tompo dia tsy mikasika antsika, fa tsy maintsy halavitra ny Tompo isika. Fa rehefa ao amin'ny Tompo isika dia efa madio izany, dia eo akaikin'i Jesosy, trotroin' Jesosy, karakarain' Jesosy. Ireo boka ireo dia manambara ny tenin'Andriamanitra hoe nijanona lavitra azy, lavitra ny Tompo zany izy ireo, fa tsy nanatona azy. 2:10. Ary niantso mafy izy ireo, ry Jesosy mpampianatra mamindra fo aminay. Hatreo aloha. Niantso mafy zany izy ireo, satria fantatr'izy ireo tsara Jesosy fa mpampianatra. Fantany tsara fa hoe mpampianatra, mampianatra ny filazantsara, satria izy ny filazantsara. Raha tsy fantatr'izy ireo Jesosy dia tsy niteny izy hoe mpampianatra, fa fantany tsara Jesosy ilay mpampianatra. Izy zany afaka mavonjy. Isika koa mahalala tsara koa tsika an' Jesosy fa izy no mpampianatra, ary izy no mahavonjy antsika. Tsy maintsy miantso an'ny Tompo isika, tsy maintsy tsika manatona azy, zay izy vao mamaly antsika. Zay Tompo, satria efa vitany anjaran'i Jesosy teo ambony hazofijaliana. Dia mila isika manatona an' Jesosy, satria efa miandry antsika Jesosy hanatona antsika azy. Miandry antsika Jesosy hanatona azy. Zay ny Tompo vao mandray antsika. Satria vitany teo ambony hazofijaliana tahaka le hira teo, tokony hisaotra antsika ny amin'ny hazofijaliana dia manome voninahitra azy, satria mendrika azy izany, mendrika ny Tompo mpanjaka izany. Ilay oakavanany iray izy. Mazava tsara ny hira teo, izy tokony memboninahitra. Ry havana, tsika mila manatona ny Tompo tahaka an'ireto boka ireto, miantso an'ny Tompo,
mangataka famonjena amin'ny tompo, mila mangataka famonjena amin'ny tompo. Dia 7:10 raha nahita ireo izy dia niteny hoe mandehana misehoa amin'ny mpisorona. Rehefa lasa izy ireo dia nadio teny am-pandehanana. Amen. Hitanareo zany ny tompo zany tsy niteny akory avy kasiako ianareo, fa ny tenin'ny tompo dia hoe mandehana hoy ny tompo miseho amin'ny mpisorona. Satria fantatr' Jesosy tsara fa rehefa andeha izy ireo dia efa sitrana, satria ny tompo tsy na izy no Andriamanitra. Fantany avokoa zavatra rehetrarehetra, fantany. Ka tokony ino zany isika raha miresaka amin'ny tompo na mangataka aminy dia fantany sady ny zavatra iseho. Ka tokony tsika tena anampinoana dia aisotra sady. Tokony isika na mbola tsy mangataka azy araka ten'Andriamanitra dia tokony fantatsika tsara ny ten'Andriamanitra hoe efa fantatry ny raintsika any an-danitra sady izay ho antsika. Ny tompo mihitsy no hiteny izany. Na mbola tsy mangataka ary isika zavatra amin'Andriamanitra, tokony hisaotra sady isika. Dia tokony misaotra koa isika raha dia mbola tsy nahavoara hivalim-bavaka azy. Nefa mitandremo, inona no vavaka angatahinao? Sao dia zavatry ny tany fa tsy ho azonao izany raha hoe zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra. Raha hoe sakafo ny angatahanao na hoe vola ivelomana, sahaza no omeny tompo antsika ary ny sakafo koa izany. Fa raha hoe angataka vila be isika na hoe angataka trano be, aza mieritreritra hoe ahoana ny tompo no tsy mamaly ahy. Fa matoa izy tsy mamaly an'iny dia tsy sahazantsika izay, ka mila mitandrina isika tompo. Eto zany fantatry ny tompo tsara fa rehefa andeha izy ireo dia ho sitrana eny an-dalana. Isika koa ohatr'izay, ny tompo anasitrana anao, anafaka anao rehefa mangataka aminy ianao, ka makatoa ny teniny dia ho sitran'ny tompo ianao. Dia eto zany tena hoe fampafantarana ho antsika mihitsy any amin'ny fangatahana izay ataontsika amin'i Jesosy. 9:10 Ary ny iray tamin'ireo raha nahita fa sitrana ny tenany dia niverina ka nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery. Hatreo aloha, hitanareo, le anankiray zany tamin'izy 10 raha vao hitany izany fa sitrana zany ny tenany dia niverina izy. Eto tsy voambara hoe tonga tany amin'ny tany mpisorona ve izy, niseho tany izy zay vao niverina. Fa eto dia manambara mihitsy hoe ary ny iray tamin'ireo raha nahita fa sitrana ny tenany. Jerevy tsara eo ambony 10:10 dia manambara ny teny hoe ny teny eto hoe raha nahita ireo izy dia ny teny mandehana miseho amin'ny mpisorona. Rehefa lasa izy ireo dia nadio teny am-pandehanana. Zany hoe raha raisintsika tsara ny teny io mazava tsara fa tsy tonga tany amin'ilay mpisorona zany, nisy tany amin'ny mpisorona zany ilay olona anankiray, ilay boka anankiray, fa teny an-dalana satria nadio teny am-pandehanana zany izy ireo. Dia ny sivy zany nanohy nandeha ihany. Fa ilay anankiray niverina izy zany, niverina izy ka nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery. Amen. Ry havana, tsika ve mankalaza an'Andriamanitra feo mahery rehefa misy zavatra ataon'ny tompo amintsika? Sa tonga dia adino iny dia miverina indray amin'ny fanao avy eo? Betsaka mihitsy ny olona hoe ahafahan'ny tompo na hoe efa mahita fahasoavana amin'ny tompo dia miverin-dalana indray avy eo. Mampalahelo izany, tena mampalahelo. Ho anao no mampalahelo fa tsy ho an'i Jesosy mihitsy. Jesosy malahelo ny fanahinao satria izy nanafaka anao nefa anao miverin-dalana. Zava-doza izany ho anao, ho anao. 10:10 Sady niankohaka teo amin'ny tongotr'i Jesosy ka nisaotra azy. Izy io dia Samaritana. Hitanareo zany? Izy zany niverina dia nankalaza an'Andriamanitra feo mahery dia nataony
niankoaka teo an-tongotry Jesosy ka nisaotra azy. Ry havana, tokony hisaotra ny tompo isika, tokony hiankoaka teo an-tongotry Jesosy isan'andro. Fa tsy koa rehefa hoe sitrana ihany na afaka ihany. Fa tokony hiankoaka tsika ny Jesosy isan'andro rehefa mivavaka. Mandoaly ka miankoaka mivavaka misaotra an' Jesosy isan'andro. Tokony ataontsika ny fiainantsika izany. Engany tena ho fianarana tsara ho anao izany. Satria eto ilay olona boka anankiray dia niankoaka izy zavatra ataony voalohany dia niverina ka nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery sady niankoaka teo amin'ny tongotry Jesosy ka nisaotra azy. Izy io dia Samaritana. Andia vita amin'ny folo dia hoy zany Jesosy tsy efa voadio avokoa va izy folo lahy? Dia hoy ihany toy ny teny Jesosy hoe fa aiza ny sivy? Amen. Ry havana, mampatahotra io raha ohatra moa ka anatin'ireo isika rehefa ho tonga eny amin'ny varavaran'ny lanitra ka hiteny tompo hoe aizy raha anina, tsy efa novonjeko va izy? Tsy efa nadio va izy? Engany mba tsy ho tratran'izany isika. Ry havana, mila tsika mitandrina mafy. Eto ny tompo dia nanontany hoe fa aiza ny sivy? Sao dia ny anarantsika no voatonona rehefa miandro farany hoe aiza raha anina? Sao dia any amin'ny elo ny hafarany. Nefa nivonjeny Jesosy satria niverin-dalana. Na koa hiteny tompo hoe tsy fantatra akory ianareo. Anao hoe tompoko ity aho. Dia hiteny tompo hoe tsy fantatra akory ianao. Ry havana, mila isika mitandrina mafy dia mafy. Satria ny tompo tiany isika hiverina aminy ankoaka eo anatrehany. Dia hoy ny ten'Andriamanitra eto 2:20 hoe moa tsy nisy hita niverina anome voninahitra an'Andriamanitra afa-tsy ito olona hafa firenena ity ihany va? Ry havana, Jesosy dia niteny hoe olona hafa firenena satria Samaritana ilay olona. Fantatsika tsara fa Jesosy dia jiosy avy ao Palestina. Dia eto Samaritana tamin'izany fotoana izany dia fantatsika tsara fa ny tompo niteny hoe izy niraina ho ao amin'ny Israely ihany, izany hoe ao amin'ny jiosy ihany. Nefa ny tompo fantatsika tsara fa ny olona rehetra dia novonjeny avokoa. No ny avy ny vahoaka nanantona azy, tsy niteny mihitsy Jesosy hoe iza ianareo io? Tonoiny tsiraray avy hoe inona no fiavianao? Fa nositrany avokoa izay teo anoloany. Eto koa Samaritana manambara marina izany fa tsika dia hovonjeny tompo avokoa raha manaiky. Jerena fa Jesosy nanontany mihitsy hoe fa aiza ny sivy? Ry havana, hibebaka antsika rehefa avy eo. Hibebaka antsika rehefa avy eo. Ny tompo manontany antsika ny hoe aiza ianao ary? Aiza ianao? Nisaotra ny tompo ve ianao? Tamin'izay rehetra nataony taminao, tamin'ny nanafany anao rehefa afaka ianao. Inona no ataonao ankehitriny ho an'i Jesosy? Ho an'i Jesosy. Tsitsako ny teny 10:20. Ary hoy izy taminy, mitsangana, mandehana, ny finoanao no efa nahavonjy anao. Amen. Hitanareo izany? Io olona iray io ihany izany no voavonjy. Io iray io ihany, fa ilay sivy izany very izany ilay sivy. Satria ny tompo dia namela azy eto. Namela azy eto. Aza mieritreritra isika na sitrana ary ka sitranin' Jesosy. Dia avy eo nefa tsy miverina manompo an' Jesosy. Fa raha izay no ataontsika hoe sitraka dia tsy manatona ny tompo, dia tadiadio tsara fa tsy voavela ny helokantsika. Araka ny tenin'Andriamanitra eto. Ny tompo dia niteny tamin'ilay anankiray niverina eto hoe mitsangana, mandehana, ny finoanao no efa nahavonjy anao. Amen. Hibebaka isika. Oka isika tena hitandrina mafy amin'ny fombantsika natrehan'i Jesosy. Ato amin'ny bokin'ny Lioka, azafady, ato amin'ny bokin'ny Tesalonianina
voalohany toko 5 andeha valambiny folo dao vakitsika kely ane io dia okitsika iomana ibebaka Tesaloniana voalohany toko 5 andeha valambiny folo dia ny ten'Andriamanitra avaka toy izao nanasosi tompo hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Amen. Ry havana mila tsika misaotra amin'ny zavatra rehetra. Hoy Paoly apôstôly, mila tsika misaotra n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Ry havana, ny mampalahelo dia maro be mihitsy ny olona, maro be hoy aho ny olona eran-tany rehefa misy olana dia tsy misaotra ny tompo intsony fa vao miary tena hoe miverin-dalana hoe fa ahoana no rava ny tokantranoko, ahoana ny vadiko no niverina, ahoana ny vadiko no niala tamiko, ahoana no misy maty amin'ny fianakaviako, ahoana no misy an'izao ny fiainako. Dia miala amin'i Jesosy. Ry havana, tokony isaotritsika amin'ny zavatra rehetrarehetra satria ny tompo no manao izany. Ny tompo no manao ny zavatra rehetra ka tokony isaotra isika. Jerevy ny tenin'i Davida koa. Oka ianao hamaky ny ten'Andriamanitra koa any amin'ny Salamo 103 andiny voalohany hatramin'ny 7. Davida koa miteny hoe misaora ny tompo. Ndao vakitsika ihany angambany. Salamo 7:1. Izany hoe mila misaotra ny tompo foana isika amin'ny zavatra rehetra. Tsy hoe kory ny tsara ihany akory no isaorantsika anazy fa ny ratsy koa. Mila mitandrina isika. Ijoba angamba ny teny izay raha tsy diso aho. Tsy ny tsara ihany isaorantsika ny tompo fa ny ratsy koa. Ry havana, aza mieritreritra hoe ho tsara foana ny fiainantsika ety ambonin'ny tany. Fa iza moa isika? Ny tompo ara iza anak'Andriamanitra. Tonga dia ity nijaly no isika, nomboina no ny fahotantsika. Salamo 103, vakitsika kely fotsiny verset kely eo dia ivavaka isika. Salamo 103 3:1 eo amin'ny andininy voalohany hatramin'ny andininy faharoa vakiantsika amin'ny anaran'i tompo. Misaora ny tompo ny fanaiko, ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina. Misaora ny tompo ny fanaiko, ary aza misy adinoinao ny fitahiany rehetra. Amen, ajanoko hatreo. Satry foana ny hamaky ten'Andriamanitra satria mamy be ilay ten'Andriamanitra nefa tsy ampy fotoanantsika raha ohatra ka hoe hamaky ny tony rehetra. Hitanareo izany manambara zany i Davida fa misaora ny tompo ny fanaiko. Ny fanahintsika tokony hisaotra an'Andriamanitra, ny fanahintsika. Aza rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina, masina ny tompo. Misaora ny tompo ny fanaiko, ary aza misy adinoinao ny fitahiany rehetra. Amen. Ry havana, jereo koa ny fitahiany tompo anao. Aza mieritreritra hoe ny zavatra izay amin'ny mahafaly antsika ihany no isaorantsika ny tompo. Tokony isaotrantsika amin'ny zavatra izay misy eo amin'ny fiainantsika satria ny tompo no manao izany. Jerevy ny tantara anankiray anaty baiboly koa manambara ny amin'ny mamany Petera izay nanavy izy. Oka ianao hijery izany. Nanavy ny mamany Petera dia ny tompo nanasitrana anazy noho ny kasikasy Jesosy dia asitrana ny mamany Petera. Azafady, ndao jerentsika. Atao amin'ny Matthieu 5:4-10. Narary mamany Petera dia nokasihan'ny tanany tompo dia afaka nitazo taminy. Dia jerevo zavatra nisy eo avy eo. Dia nitsangana izy ka nanompo azy. Oka ianao handray ny ten'Andriamanitra dia vakianao miadana rehefa avy eo. Ao amin'ny Matthieu 5:4-10 afaka vakianao hatramin'ny 7:10. Ny tompo nanasitrana ny azafady rafozam-bavin'i Petera le izy. Rafozam-bavin'i Petera. Tao vakitsika 4:10 ka hatramin'ny 10:10 ihany atrantsika tseo. Matthieu 5:4-10 ka hatramin'ny 5:10. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i tompo. Ary Jesosy no niditra tao an-tranon'i Petera dia nahita ny rafozam-bavin'i Petera nandry tao voan'ny tazo. Nokasiny ny tanan'ilay marary ka niala tamin'ny tazo dia nitsangana
dia nitsangana raha vehivavy ka nanompo azy. Amen. Hitanareo zany. Nokasiany tompo ny tanany rafozam-bavy ny Petera izay nanavy zany, dia afaka zany ilay tazo. Dia tsy nijanona teo ilay ramatoa. Ry havana, tokony tsy mijanona atsika rehefa hoe sitrano tompo dia mijanona fotsiny amin'izao. Fa jerevy ilay rafozam-bavy ny Petera nitsangana raha vehivavy ka nanompo azy, nanompo any tompo. Mitsangana tompoko, tompoy Jesosy, misaorany Jesosy satria tiantsika ny tompo. Ry havana, hibebaka isika. Raha mbola tsy nanisy ohatran'ny tompo ianao tamin'ny fiainanao, fa mangataka foana, dia ovay ny fombanao manomboka anio. Misaora azy amin'ny zavatra rehetra, na inona io, fa misy antony avokoa. Misaora ny tompo. Hibebaka isika. Ary inazay tsika dia hitsangana androka-devoly. Dia inazay tsika angataka ny fanahy masina. Ameno antsika. Alohan'ny zokerika handray ny fampahirizana ho antsika. Andaontsika tompo andohalika. Angataka amin'i Jesosy famindram-po satria tsy mendrika isika. Taontsika hibebaka anatrehan'i Jesosy. Jesosy tompo, indreto izay Jesosy mandohalika eo anatreha seza fiandriananao. Jesosy eo mandohalika toy ilay boka Jesosy anankiray izay niverina tompo teo an-tongotrao. Tompo, mangataka ny famindram-ponao Jesosy. Mamelanay tompo satria tsy mahay misaotra izay. Tsy mahay misaotra izay Jesosy ny amin'izay rehetra nataonao taminay. Tompo, impiry izay Jesosy no vao mahazo soa avy aminao dia manadino anao. Mamela tompo zanakao tsiraray avy izay miverina aminao amin'izao ora sy fotoana izao. Mamindra fo Jesosy eo, mamela ny elokay tsiraray avy satria tompo, araka ny teny izay tenenin'i Paoly apôstôly tokony hisaotra izay amin'ny zavatra rehetra. Amin'ny zavatra rehetra Jesosy na soa na ratsy Jesosy tokony hisaorana ianao. Ka mamindra fo aminay tompo satria tompo tia teny izay, ratsy fanahy izay tsiraray avy Jesosy. Ka mangataka famindram-po aminao. Tahaka an'ireo boka 7 laza Jesosy ka mandeha foana manohy ny dianay Jesosy, fa tsy mahay miverina aminao. Ka mangataka ny famindram-ponao Jesosy. Mamelanay. Diovy Jesosy ny tenanay manontolo mba ho afaka tompo ny abokanay, ny amin'ny abokana ara-panahy Jesosy, ny amin'ny fisainana tsy mety rehetra, ny amin'ny faratsy nareta Jesosy malala ho. Mamindra fo aminay. Mamela ny elokay. Diovy izay Jesosy mba ho mendrika ho anao. Mba ho mendrika ho anao Jesosy. Ka tena Jesosy ho mpanomponao tokoa ny tsiraray avy, na ny kely na ny lehibe Jesosy satria tompo, fitaovanao avokoa izay. Tianao ho ampiasainao Jesosy. Tompo, mamela ny elokay. Diovy ny fijerinay sasao amin'ny ranao. Tompo, diovy koa Jesosy ny fiteninay sasao amin'ny ranao Jesosy. Tompo, ny sofinay, ny tananay, ny tongotray tompo sasao amin'ny ranao soa. Satria tompo no afaka manadio anay, ho afaka amin'ny tsy famahinana rehetra Jesosy malalao. Diovy Jesosy ny fisainanay Jesosy, mba hisaotra anao Jesosy. Tompo malalao, sasao koa ny tongotray amin'ny ranao soa. Tompo malalao mba hanompona ianao. Avao izay Jesosy ho mpanompo mahasoa eo anatrehanao. Tompo malalao, hosotroanay Jesosy ny ranao. Ny ranao tompo, ranao sarobidy teo ambony hazo fijaliana. Tompo malalao, ny ranao nitete Jesosy tamin'ny tananao Jesosy izay nomboina Jesosy eo. Diovy Jesosy ny taovanay manontolo, ny tenanay manontolo mba hadio Jesosy ho afa-pahotana. Jesosy eo, sasao amin'ny ranao izay Jesosy. Ny aretina rehetra Jesosy malalao, okanao andoro izany amin'ny ranao soa. Levony Jesosy ny aretina anatin'ny taovanay rehetra, anatin'ny tenanay Jesosy. Na amin'ny tenanay rehetra Jesosy. Diovy amin'ny ranao. Okanao tompo andoro amin'ny ranao tsisy loharanoko rehetina rehetra Jesosy. Avao izay Jesosy ho mpanompo mendrika ho anao.
Avozo ny tsiraray avy Jesosy io mba handeha araka ny sitraponao. Jesosy mila anao izay. Ianao no Andriamanitra mendrika ao miamboninay. Jesosy malalao, amboary izay manomboka zao. Avozo tompony fisainanay. Avozo momba anay Jesosy. Oka ny ranao Jesosy, ikoriana amin'ny lalan-dranay Jesosy. Anadio anay, anavao anay, amena anay Jesosy mba olom-baovao izay. Diovy tompony ny fonay tsy mety mankatoa anao Jesosy. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny fonay tompony ho lapanao Jesosy. Ka tokony Jesosy hitoeranao ny fonay Jesosy. Nefa ny tompo, raha toy ireo boka sy vilazy Jesosy dia tsy mendrika akory ny toeranao. Ka tsy mihainao na ianao Jesosy. Tompo, oka izay tompo, ho takalay boka ny verina teo anatrianao Jesosy. Ilay nadio Jesosy, ka nay nisaotra anao. Tompo malalao, nisaotra anao Jesosy. Nisaotra ny amin'ny fitiavanao anay. Nisaotra tompo ny amin'ny namindranao fota aminay. Nisaotra tompo ny amin'ny famelanao anay Jesosy. Nisaotra tompo ny amin'ny tenao teo ambony azy fijaliana Jesosy. Nisaotra Jesosy ny amin'ny zatra nataonao taminay ary mbola ho ataonao aminay. Tompo malalao, nisaotra anao mankasitraka anao Jesosy. Jesosy malalao fa nitendroay ny devoly indositranareo izy. Ka hitsanga zay Jesosy androka ny asan'ny fahavalo rehetra zay mitady hanafika anay Jesosy. Karaha izay tompony hery sy fahefana avy aminao Jesosy. Ka hitsanga zay tompo miaranao avy Nazareta androany ny asa maty Satana rehetra. Ka miaranao Jesosy avy Nazareta no andindina sy androanay ny asa maty Satana rehetra. Dorina amin'ny ranao zany Jesosy, miala ny asa maty Satana, potena amin'ny raha Jesosy, miala ny devoly tsy fankatoavana rehetra. Dorina amin'ny raha Jesosy adavaky ny elo plasinareo, miala ny fanaratsy rehetra. Dorina amin'ny raha Jesosy, miala amin'ny tenanay, miala amin'ny tokantranonay, ravana amin'ny raha Jesosy, potena amin'ny raha Jesosy, didina amin'ny Jesosy Nazareta, miala miala devoly Lucifera, potena amin'ny raha Jesosy, ravana amin'ny raha Jesosy adavaky ny elo Lucifera, any plasinao, miala devoly Belzebuba, dorina amin'ny raha Jesosy, potena amin'ny raha Jesosy, adavaky ny elo plasinareo, tsy manakery aminay, tsy manapahefana aminay, ravana amin'ny raha Jesosy, ravana amin'ny Jesosy, fodorahena amin'ny raha Jesosy, mialinareo fanampamitaka rehetra, potena amin'ny raha Jesosy, ravana amin'ny raha Jesosy, miala sy maty Satana zay manafika rehetra amin'ny écran, potena amin'ny raha Jesosy, devoly mpamosavy, potena amin'ny raha Jesosy, ravana amin'ny raha Jesosy, tsy manakery, tsy manapahefana aminay fifaresy izany, adavaky ny plasinareo Satana, potena amin'ny raha Jesosy, miala reo devoly menarana ela, potena amin'ny raha Jesosy, miala aminay, miala tao tokantranonay, potena amin'ny raha Jesosy, miala amin'ny asan'Andriamanitra, dorina amin'ny raha Jesosy, dorina amin'ny raha Jesosy, adavaky ny elo plasinareo, tsy manakery aminay, tsy manapahefana fifaresinareo, efaresinareo, dorina amin'ny raha Jesosy, potena amin'ny raha Jesosy, ravana amin'ny raha Jesosy, mialinareo, devoly ny accident, potena amin'ny ravana amin'ny raha Jesosy, andavaky ny elo plasinareo, mialinareo, miala potena amin'ny raha Jesosy, miala devoly alim-pifafatesana, potena amin'ny raha Jesosy, ravana amin'ny raha Jesosy, dorina amin'ny raha Jesosy, mialinareo devoly tsy fankatiavana rehetra, dorina amin'ny raha Jesosy, miala aminay, dorina amin'ny raha Jesosy, adavaky ny elo plasinareo, mialinareo, dorina amin'ny raha Jesosy, mialinareo, devoly zazavavindrano, dorina amin'ny raha Jesosy, ravana amin'ny raha Jesosy, ravana amin'ny raha Jesosy, miala ny fofona maimbo rehetra, potena amin'ny raha Jesosy, ravana amin'ny raha Jesosy, dorina amin'ny raha Jesosy, nidikisa tokantranonay dia potena amin'ny raha Jesosy, adavaky ny elo plasinareo, miala devoly Jezebela, dorina amin'ny raha Jesosy, ravana amin'ny raha Jesosy, potena amin'ny raha Jesosy, eto etanareo any amin'ny elo plasinareo, potena amin'ny raha Jesosy, efaresanareo, dorina amin'ny raha Jesosy, miala devoly dragona, potena amin'ny raha Jesosy, ravana amin'ny raha Jesosy, dorina amin'ny raha Jesosy, dorina amin'ny raha Jesosy, miala devoly mpamon'olona, dorina amin'ny raha Jesosy, ravana amin'ny raha Jesosy, adavaky ny elo plasinareo, tsy manakery aminay, tsy manapahefana fifaresanareo, any plasinareo, ravana amin'ny raha Jesosy, tsy manakery aminay fifaresanareo, any andavaky ny elo plasinareo Satana, efaresanareo, dorina amin'ny raha Jesosy, potena amin'ny raha Jesosy, any plasinareo, tsy manakery aminareo, ranao Jesosy no andrakotra anay, raha kofy amin'ny ranao zay tompo lalao, oka ny ranao tompo no ikoriana amin'ny tenanay, oka ny ranao tompo no andrakotra anay, satria tompo ny ranao Jesosy dia raha mahery, raha masina mahery, ka misaotra anao Jesosy, misaotra anao Jesosy, oka ny ranao ameno anay, oka ny ranao ameno anay Jesosy, satria ny ranao dia raha masina sy mahery, no Andriamanitra lehibe indrindra, ary tsy misy toanao, ary tsy misy toanao, ka misaotra anao Jesosy, ny voninahitra ho anao rery any, ka misaotra tompo. Androalika isika angataka ny fanahy masina, androalika angataka ny fanahy masina, angatao ny fanahy masina, angatao ny fanahy masina, ameno anao, ameno anao, ameno anao. Fanahy masina malala o,
misaotra anao izay. Misaotra anao Jesosy satria ianao nanafaka anay. Ianao nandrava ny asan'ny fahavalo rehetra. Ka misaotra anao Jesosy. Misaotra Tompo satria Jesosy nampianarinao izay hisaotra anao. Ka misaotra anao Jesosy. Fanahy masina mangataka aminao izay. Oka ianao ameno anay. Feno anao izay fanahy iray. Fanahy fiton'Andriamanitra. Ianao ilay fanahy mahery. Ianao ilay fanahin'Andriamanitra velona. Ianao rery ihany no afaka mameno anay. Ianao ilay tsara indrindra. Oka ianao ameno ny banga rehetra ao anatinay fanahy masina. Oka ianao ameno ny banga rehetra ao anatinay fanahy masina. Mila anao izay. Mila anao izay fanahy masina. Oka ianao ameno anay mitafitafy. Mila anao izay fanahy masina. Oka ianao hanolo-tsaina anay. Oka ianao hanamboatra anay. Oka ianao hanavao anay fanahy masina. Mitoera ao anatinay satria tempolinao izay. Ianao ilay fanahy iray. Ianao ilay fanahy masina tsara indrindra. Ary tsy misy toa anao. Fanahy masina mila anao fantatra izay. Mila anao izay fanahy masina. Oka ianao no hiasa aminay mandrakariva. Mangataka aminao fanahy masina. Oka ianao no ampiteny koa ny mpanomponao amin'ny asanao ny toen'izao fotoana izao. Fanahy masina fenoy ianao izay. Ianao ilay jiro manazava anay. Ianao ilay fanahy fiton'Andriamanitra. Oka ianao hidina aminay tsiraray avy. Amin'ny toerana misy anay tsiraray avy. Oka ianao ameno anay. Oka ianao ameno anay. Oka ianao hanavao anay. Oka ianao hanavao anay. Mba hisaotra foana izay any Tompo. Mba hisaotra foana izay any Tompo. Satria ianao ilay fanahy masina lehibe indrindra. Ka misaotra anao fanahy masina. Misaotra anao fanahy masina. Voninahitra ho anao rery any. Ray malala be fitiavana. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Mialatsiny Tompo satria tapaka kely izy teo dia tsy haiko na mahay tsara ve ny Zikiri? Maheno foana fa Ohatrany ambanimbany feonao tsy maintsy mamono micro ianao so rehefa tena anday ahako. Ie. Iny ara dia ameko zika zany toeny dia tonga dia mametraka veloma amin'ireo tsiraray avy ahako dia tahiny Tompo daholo tsika tsiraray avy veloma Tompo. Amen. Amen. Ely amin'le telefônina angambany eneny tsara dia misaotra ny Tompo tsika ry havana mamerina ny fiarahabanantsika amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako moa zany Mama Felicia fa niarahabanareo teo ka dia ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana ny fiadanana ary ny firaisana amin'ny fanahy masina Jesosy Kristy ary ny raintsika. Misaotra ny Tompontsika ary misaotra ny Mama Felicia indrindra koa ny amin'ny fotoana efa nialohantsika teo zany ny amin'ny fampibehana sy ny tenin'Andriamanitra mba haizantsika misaotra. Dia arak'izany tokoa dia misaotra ny Tompontsika na dia eo ary ny fahasarotan'ny connexion zany ny amin'ny réseau dia isaorana ny Tompo fa zany dia sitrapony daholo misy sitrapon'Andriamanitra zany tiany ampahafantarina antsika dia misaotra anazy manokana moa zany satria niverina ataoko fa maheno anahy tsara nareo miverina izany izy zao dia engane mba aharitra hatramin'ny farany ny réseau indrindra antsika rehetrarehetra koa mba aharitra hatramin'ny farany ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay ambara amintsika. Ny tenin'Andriamanitra efa lazaina sady zany alohan'ny ivavahantsika fohy koa zany dia efa nisy fotoana nefa ny fampizarantsika zany hoe azavaina tsikelikely ny amin'ny Korintianina voalohany. Ny Korintianina voalohany zany dia efa nisy fanazavana nentin'ny fanahy masina ny andinin'ny toko voalohany sy ny toko faharoa. Ho fehezo kely izy avy eo fa hivavaka aloha tsika zany alohany hanovizantsika ny tenin'Andriamanitra. Vavaka tsika tompoko. Andriamanitra ray ry Jesosy Kristy Tompo fanahy masina misaotra anao zay midera sy mankalaza anao ny amin'ny fiasanao satria anao tokoa manafaka anay tahaka ny nanafahanao nanasitrananao areo boka indrindra ilay Samaritana izay zao dia Samaritana Jesosy hafa firenena noho ny Jiosy nefa dia navotanao zay Jesosy nafantatra fa ianao ilay zanak'Andriamanitra velona ary natsoinao koa mba tena mpianatra tsy natsoinao mpanompo fa tena misakaizanao ka dia zany no isaoranay anao Tompo manatrehanay tsiraray avy aoka tsisy ambara fa tsy ny sitraponao
Oka tsisy hoeninay koa fa tsy ny feonao. Niasa ny devoly satana dia fandroana teo fa resy tsy anjaka tsy anankely aminay a. Zay a amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Amen. Kely jirona manomboka mimaizina koa moa zany fa toka fa mazava tsara izy amin'izao a. Dia misaotra ny tompontsika. Dia araka ny teny teo zany a, mety ho fibebahana, mety ho fampaherezana, mety ho fampianarana ihany koa no azontsika tsirairay avy a ny amin'ny teny izay omen'ny ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Koritianina zany nosoratan'i Paoly izy io. Dia fehezo kely teo aloha, inona moa zany nolazaina teo aloha, raha ny famezana azy a ny lohateny boky dia efa mahafehy azy a, fa vakiako a ny andininy voalohany ny amin'ny toko voalohany ahafantarantsika hoe inona moa zany ny efa nambara kely tamin'izany amin'ny anaran'i Jesosy hoe fiarabana io zany tamin'ny Paoly hoe i Paoly voaantso ho apôstôlin'i Jesosy Kristy noho ny sitrapon'Andriamanitra sy Sôstena rahalahy no mamangy ny fiangonan'Andriamanitra any Korinto. Dia izay no amasinina ao amin'ny Kristy Jesosy, olona voaantso sady masina mba amin'izay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika eny amin'ny tany rehetra. Dia izay sady tompony reny no tompontsika koa. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Izay teny izay zany a dia azo tenena efa mahafehy ihany koa ny amin'ny tamin'ny nanazavana ny toko voalohany sy toko faharoa zany efa nambara tamin'izay ka manasa anao a hiverina hieno tany tamin'ny ray volana lasa teo angamba ilay izy a no nefa niteny ny tompo andraisana tsikelikely any amin'ny Koritianina voalohany ity zany. Dia amin'izany a dia Paoly efa niteny niaraka tamin'ny Sôstena zany izy a, izay nanoratra ho an'ny fiangonana ho an'ny Korinto. Dia izy mihitsy niteny hoe dia izay no amasinina ao amin'ny Kristy Jesosy. Resaka fahamasinana zany a no niresahana tamin'izany hoe rehefa miaraka amin'ny Jesosy ianao dia anao masinina, anao marinina koa araka ny fampaherezana fampibebahana teo a, fa tena masinina ny tompo dia namarinina ilay boky, ny boky matetika araka ny efa nazavain'ny mpanompony teo a, nasaina niseho tany amin'ny mpisorona nefa tsy mahazo miseho satria maloto. Fa tonga dia marinina Jesosy, tonga dia marina zany ohatra ny olona any amin'ny fitsarana reny a, hoe ndana fa afaka ianao a dia na marina na marinina ka. Izay mihitsy ilay izy hoe rehefa namarinina ny tompo sy namasinina dia olona ao amin'ny Jesosy zany a, na dia hafa firenena ozy izy amin'ny tany rehetra. Izay tompony dia izay sady tompony reny no tompontsika koa. Zany hoe tena hoe tamin'izany moa zany jiosy no tena nitoriana ny filazantsara, fa Paoly efa niteny mihitsy eto hoe tsy ho an'ny jiosy irery ihany a ny nahatongavan'i Jesosy Kristy fa ho an'ny firenena rehetra. Dia tahak'izay koa ny raintsika. Dia ny lohateny fotsiny moa zany vakiako a, ozy izy eo amin'ny baiboliko ato zany a hoe ny fahasoavana raisina ao amin'ny Kristy. Azonao vakiana zany a ny toko voalohany io fa izay kristianina mandray an'i Jesosy izay atao hoe olo-masina dia nisy fahasoavana no raisina tao. Dia eto a nisy fampandaminana tao amin'ny fiangonana tao Korinto. Nisy zavatra tsy nilamina zany tao dia nalamin'ny Paoly, izay nahatonga azy nanoratra ny epistily na taratasy ho an'ny Koritianina. Dia manaraka eo a Jesosy Kristy herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Hoe tena izay mihitsy zany a no nahatongavan'i Jesosy, tena herin'Andriamanitra io, fa tsy hoe tonga fotsiny amin'ny maha olona. Misy moa zany amin'izao fotoana izao mbola misy foana hoe Jesosy Kristy a olombelona zazakely, fa Jesosy Kristy dia tena hoe herin'Andriamanitra ary fahendren'Andriamanitra mihitsy ozy izy a. Dia zany a no feno moa zany mba tsy halavana io satria mbola misy toko fahatelo manontolo zany vakintsika, dia ny fanamasina no hanazava azy eo. Dia ny eo koa zany a ireo nifidian'Andriamanitra, zany ny lohateny tampoka ny toko faharoa dia hoe mitory an'i Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Misaotra ny tompo mihitsy tsika fa izay ilay efa nambara amin'ny mpanompony teo. Tsika zany a dia tsisy afa-tsy Jesosy Kristy no toriana izay voaombo teo amin'ny hazo fijaliana.
ary izy nitondra ny otantsika rehetra. Dia eo ambany kely eo misy hoe ny fahendren'Andriamanitra zay nanomezany ny zanan'ilay toko anankiroa. Zay zany ny any amin'ny toko voalohany sy toko faharoa tsy miverina lava amin'izay intsony tsika fa ho raisintsika vakiana ny toko fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny Korintiana voalohany zany tonga dia vakiako tsikelikely dia tsy vakiako manontolo izy zany satria amin'izay tonga dia vakiako tsikelikely dia ny tompo manazava ny teny arakaraka ny tenin'ny fanahy masina eo zany vakiako isaky ny andiny voalohany zany dia hajanoko amin'ny andiny fahaefatra aloha amin'ny anaran'i Jesosy. Eto amin'ny lohatenin'ny baiboliko dia hoe ireo izay mbola zaza ao amin'ny Kristy fa izaho ry rahalahy ranabavy dia tsy nahazo ny teny taminareo tahaka ny amin'izay araka ny fanahy fa tahaka ny amin'izay mbola araka ny nofo, dia tahaka izay mbola zaza ihany ao amin'ny Kristy. Ronono no nomeko anareo fa tsy vetikanina satria tsy mbola natanjaka ianareo. Eny, tsy mbola matanjaka aza mandraka ankehitriny fa mbola araka ny nofo ihany ianareo. Fa raha misy fialonana sy fifandirana eo aminareo, tsy araka ny nofo va ianareo ka mandeha araka ny fanaon'ny olona, fa raha hoy ny iray izao dia an'i Paoly ary ny iray kosa izao dia an'i Apolosy, moa tsy olona ihany va ianareo. Amen. Eto zany dia efa raisintsika sady ny fanazavana amin'izay andininy vakivaky teo amin'ny toko fahatelo. Eto izy zany dia Paoly no miteny izaho rahalahy dia tsy nahazo ny teny taminareo tahaka ny amin'izay araka ny fanahy fa tahaka an'izay mbola araka ny nofo. Tena mahazava zany ny tenin'ny Paoly eto hoe tany Korinto rehefa nanangana an'ilay fiaraha-mivavaka tao izy zany na fiangonana dia lasa izy efa migadra tany Roma moa zany izy manohatra an'ilay taratasy niaraka tamin'ny Sositena, dia miteny izy hoe tsy miteny mafy aminareo. Misy zany ny kristiana dia tsy mahazaka teny mihitsy, rehefa tonga ny tenin'ny fanahy masina izay miteny mahitsihitsy dia tsy zakan'ny kristiana izay mbola marefo. Teny fanahy masina rehefa miteny ny tompo rehefa miteny foana ny mpanompony eto rehefa hoe na amin'ny tsirairay avy amin'ny nofy na amin'ny alalan'ny fahitana indrindra rehefa tany amin'ny fidina vavolombelona ambara moa zany dia tany amin'ny toby, rehefa niaraka niona tany amin'ny toby tany zay tamin'ny heritaona dia miteny foana ny tompo ary miteny mahery raha ho misy zavatra tsy mety indrindra na amin'iza dia tsy misalasala mihitsy zany izy amin'ny alalan'ny mpanompony na amin'ny nofo io na teny mivantana mihitsy hoe miteny zany ny mpanompon'Andriamanitra hoe tena miteny mahery. Fa rehefa miteny amin'ny fanahy zany izay ilay teny hoe ndeny mahatonga amin'ny Paoly miteny hoe dia tsy nahazo ny teny taminareo tahaka ny amin'izay araka ny fanahy. Fanahy masina io rehefa miteny dia tsy mihodinkodina io fa tena mahitsy, kazagaga zany tsika amin'izao fampaherezana izao rehefa miteny hoe mangataka ny fanahy masina tsika miteny izay hoe hanazava, dia ny fanahy masina miteny dia mahitsy ny tenin'ny tompo fa tsy miolakolana intsony ka mila mazaka izay ilay mila misaotra ny tompo raha tonga aminao ny teny androany ka mafimafy aminao dia misaotra ny tompo fa mahasoa anao zany ary hanafaka anao zany hanafaka antsika tsirairay avy. Tahaka ny fanahy hozy izy fa tahaka ny amin'izay mbola araka ny nofo dia tahaka izay mbola zaza ihany ao amin'ny Kristy. Raha mbola tsy mahazaka tenin'ny fanahy masina ianao fa mila ilay safosafoana sy ilay dokadokafana foana zany indrindra zany ny atao hoe zaza, kolokoloina foana na kapohana tsy azo kapohana mafy arak'izay teny izay raha vao mitomany dia tsotsona. Zay ny mahatonga ny Paoly miteny hoe tahaka ny zaza ihany ao amin'ny Kristy. Zany ny zaza zany ny zaza raha vao tomany dia efa mihazakazaka hoe raiso ilay zaza fa tomany, hampangino izy, tambatambazana foana, tsy fantatra izay mampitomany azy indraindray dia efa tambatambazana ihany. Zay zany ny olombelona raha mbola ao anatin'izany tsika manaraka an'i Jesosy, mora mitomany, mora kivy, dia raha vao tsy tambatambazana dia tena tsy tianay ilay fiaraha-mivavaka fa maherihery ilay teny fa ilay tambatambazana iny ary amin'izareo ary no metimety fa any atao teny mampahery foana. Ka zay zany raha vao mbola ao anatin'izay ianao dia tandremo fa mbola zaza ao amin'ny Kristy. Andiny faharoa amin'ny anaran'i Jesosy dia hoy Paoly hoe ronono no nomeko anareo fa tsy vetikanina satria tsy mbola natanjaka ianareo. Zay zany ilay izy ronono zany dia arak'izay teny izay
Matetika tsy tenenina zany a le teny mivantana efa zao moa zany tsika zany zao aingany hoe amin'izao fiaraha-mivavaka zao de tena tonga de le vetikanina foana amin'izay zany nomena zao. Azagaga araka le teny teo azagaga raha maherihery foana ny tenin'ny tompo na tamin'ny fampibebahana teo hoe mila misaotra an'Andriamanitra ny inona zavatra miseho dia tsy tokony hanontany hoe fanahoana misy moa zany miteny hoe fa rehefa tsy aminareo ilay izy dia hainareo miteny anazy fa ny tompo no antony zavatra rehetra ka mahaiza misaora an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra efa nambaran'ny mpanompony teo mba tsy homena ronono tahaka ny zaza foana zany. Eto ary izy dia tena miteny hoe tsy mbola matanjaka satria tsy mbola matanjaka, tsy natanjaka anareo, eny tsy mbola matanjaka aza mandraka ankehitriny. Efa fiangonana efa fiaraha-mivavaka ngeza be ne izany tany Korinto zany kanefa tsy matanjaka, mora kivy rehefa tenenina na rehefa anarin'ny fanahy masina zany ka mila mizatra an'izay zany tsika rehefa hoe tonga ny tompo mampianatra antsika ary miteny amintsika, hiteny amintsika foana izy satria tiany itsika ho tafiditra. Zay moa zany tena teny antony hitenenan'i Jesosy maherihery ny fanahy masina mba ho tafiditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra fa tsy ho tavela ety zany ka zay no tenin'ny tompo andininy fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy fa mbola araka ny nofo ihany anareo izy izy. Raha mbola ao amin'ny nofo nisy fotoana zany manazava mihitsy ny tompo hoe tandremo fa ny nofo sy ny fanahy dia tsy miaraka mihitsy. Ny nofo sy ny fanahy dia tsy miaraka mihitsy ireo fa samy manana ny lalany ka raha olona mbola ao amin'ny nofo dia mbola tsy mahazaka zany ny zavatra ara-panahy. Nefa miaraka amin'i Jesosy dia fanahy. Izay mivavaka amin'Andriamanitra izy dia mivavaka amin'ny fanahy, tsisy afa-tsy fanahy ihany. Ka ilay izy ao amin'ny nofo izy dia inona zavatra fisehon'ny nofo ary raha fantatsika tsara satria inona no teneniny ato hoe fa raha misy fialonana sy fifandirana eo aminareo tsy araka ny nofo va ianareo ka mandeha araka ny fanaon'ny olona. Zay zany amin'ny fiaraha-mivavaka raha mbola ao anatin'ny fifandirana, ao anatin'ny fialonana, mifampijerijery eo dia mila mitandrina fa tsy ao amin'ny tompo, tsy ao amin'ny fanahin'i Jesosy zany araka le teny teo hoe miala tao izy rehefa tsy mety aminy le zavatra iainantsika dia miala tao amintsika ny fanan'Andriamanitra. Mbola ambarany eo ambany eo ny momba an'izany hoe fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika zany hoe tsika ny tempolin'ny fanahy masina. Ka zay zany mila mitandrina tsika zay ilay sady fampibebahana zao no fampianarana fa tandremo ny fialonana, tandremo ny fifandirana fa araka ny nofo zany zany. Eto dia mahatsiaro saika tsy teny ihany fa voan'ny tantaran'ilay olona izay niresaka tamiko zany hoe mampalahelo fa rehefa any am-piangonana rehefa tonga ao am-piangonana dia mbola tsy na vao miditra na vao mivoaka na ao am-piangonana dia mibitsibitsika foana. Fantatranao zany ilay anatra izao, fantatrao fa hianatra izao dia mivoaka avao dia manahoana mitsikitsiky fa mbola tsy miala tao dia efa fosafosa sy fanaratsiana ny hafa. Zao ny aminy, zao ny zavatra misy. Ny gasy ny malagasy moa zany somary sahirana dia ilay fahorian'ny hafa iny no tantarainy eo indraindray. Ka zay raha misy koa eto zany ilay fialonana, raha misy sendra mba ambinina ny tahin'ny tompo dia alona ny sasany koa. Zany dia toetra tena efa tenenina mihitsy zany amin'ny gasy hoe ny amin'ny malagasy matetika dia raha misy sendra tafiakatra dia ny tiany zareo ny tiantsika mihitsy dia aleo sintomina ho hitovy amin'ny tena na farafaratsiny hoe na hidina ambany foana ary. Fa tsy hoe ndao hiezaka koa hanakatra ilay olona efa lasa lavitra iny. Zany dia ohatra amin'ny ara-panahy raha misy ohatra olona efa fantatrao zany mandroso ara-panahy dia takaro mihazakazaha tadiavy ny tompo. Fa tsy hoe atao indray zany misy indray ny sasany hoe fialonana mihitsy hoe izay ihany tena izy fa nareo tsy izy intsony fa maninona. Za moa zany tsy mamenatra ny teny an'izany satria voahenoko koa zany hoe ahoana zany zareo secte reny. Zany many amintsika lasa mialina satria le olona heverina fa secte nefa tsy secte zany miaraka amin'ny Jesosy Jesosy rehefa secte mihitsy koa ne. Jesosy zavatra tena nitokana mihitsy izy zany natao hoe secte raha ny tena izy hoe secteur zavatra nitokana nitapahana mitoka-monina ny dikan'izany fa tsika dia natsoina nizaniza zany miaraka amin'ny Jesosy dia ireo natao hoe secte. Araka le teny teo amin'ny teny frantsay zany atao hoe secteur zany zavatra mitokatokana zany mitoka-monina. Raha mbola faly miaraka amin'ny be sy maro ianao mifosafosa sy mialonalona eo zany dia efa mitandrina zany fa zay le hoe ara-nofo fa tsy ara-panahy ary mbola zaza ara-panahy.
Ka dia izay soratsika ny tenin'ny tompo izay teny eto zany no azavaina dia ny fanamasina no mampiteny hoe zao anazavanao anazy soratsika ny tompo. Andiny faefatra aminaran'i Jesosy hoe fa raha hoy ny iray izao dia an'i Paoly ary ny iray kosa izao dia an'i Apôlôsy, moa tsy olona ihany va ianareo. Hitanareo fa tena mivoaka ilay izy. Za zany tsy nieritreritra hamoaka an'ilay resaka sekta teo fa izay mihitsy. Any amintsika na amin'izao fotoana izao dia mbola misy miteny izay amin'ilay anaram-piangonana ohatr'izao izay amin'ilay anaram-piangonana ohatr'izao olona ihany izany tompoko. Fa ny tena izy dia manaraka an'i Jesosy Kristy. Rehefa misy fanontaniana fa inona ilay tena fivavahana ataonareo io dia miteny amin'ilay olona ianao Jesosy Kristy ny anay nitoriana tsy izany fa tsy azoko tsara nareo hoe izany protestanta, nareo hoe izany katolika, nareo hoe adventiste, nareo hoe secte, nareo hoe fifoazana. Fa Jesosy Kristy araka ny efa nambara teo voaomby tamin'ny hazo fijaliana no toriana eto zany izay no torian'i Paoly na nitorian'i Apôlôsy na nitorian'i Kefasy na i Petera moa zany. Raisintsika ny 5 aminaran'i Jesosy ka hatramin'ny 5:40 vakina aminaran'i Jesosy ny eto amin'ny lohatenin'ny baiboliko zany hoe mpanompon'Andriamanitra. Fa inona moa i Apôlôsy ary inona moa i Paoly? Mpanompo ihany izy ireo izay nahatonga anareo ho mpino dia samy araka ny nomeny tompo azy avy. Izao no namboly Paoly zany i Apôlôsy no nanondraka fa Andriamanitra no nampitombo. Koa tsinotsinona izay mamboly na izay manondraka fa Andriamanitra izay mampitombo no tena izy. Iray ihany ny mpamboly sy ny mpanondraka nefa samy andray izay valim-pitiany avy araka ny fisasarany izy ireo. Fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay ary sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Amen. Ajanoko eo sady indray zany dia fantatsika amin'izany mazava izany fanazavan'i Paoly zany fa inona moa i Apôlôsy izy na iza moa i Paoly. Zany hoe tsika tsiraray zany tsinotsinona. Ilay resahana teo tsy ilay anaram-piangonana tsinotsinona ninona anaram-piangonana misy anao fa raha tena mitory an'i Jesosy Kristy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana ianao manapaka dia izay no tena izy. Eto zany ilay lohateny izay hitondran'ny anarana eto dia ahafantarana hoe izao ilay fiaraha-mivavaka misy anay aty. Fa tsy ino no toriana zany ny ampafantarina antsika araka efa Mama Felisia fa miteny hoe tsy manaraka ny Mama Felisia ianao na manaraka ny Zokanika na manaraka ny mpiara-mivavaka hafa eto fa araka ny tenin'ny Paoly eto dia samy meny mpanompo ihany fa Jesosy no tena ino moa teo izy no tena mampitombo Andriamanitra. Tonga dia raisiko amin'ny 5:7 aminaran'i Jesosy koa tsinotsinona izay mamboly na izay manondraka fa Andriamanitra no mampitombo no tena izy. Io zany na antsika zany mieritreritra hoe tsika no mahay mamboly, izay mahay mifidy tany, izay mifidy ino moa teo le graine moa zany amin'ny volombo inona anarany teo graine fambolena moa zany amin'ny zafady fa lasa ny teny gasy teo hoe na mahay mifidy vokatra ianao na mahay mifidy tany na mahay mifidy toerana tsy izay zany zava-dehibe na hoe iza ny tena nay karakara hoe za dia isan'andro isan'andro hoe za eo foana manondraka foana zany ilay mihavan'ilay tany io za ilay manao an'izao fa tsinotsino zany fa Andriamanitra no mampitombo. Raha tsy Andriamanitra ny eo zany na inona ataontsika na inona ataontsika dia Andriamanitra no mampitombo amin'ny asa izay nanirahany antsika. Dia ny fitoriana an'i Jesosy Kristy 5:9 aminaran'i Jesosy iray ihany ny mpamboly sy ny mpanondraka. Zany hoe samy izay ilay teny teo ilay anaram-piangonana hafa ihany rehefa tena mitory an'i Jesosy fa ianao izay hoe tena anarana entinao fa nefa samy andray ny izay valim-pitiany avy araka ny fisasarany izy ireo. Izay ny tena tanjona. Ny valim-pitia dia ilay hoe tafiditra any an-danitra. Jesosy efa niteny hoe amboatra fitoerana ho anareo dia izay toerako ny toeranareo koa. Tafiditra ao an-danitra ve tsika ahitan'i Jesosy sa araka ilay teny hoe izay Jesosy efa nitory, izay efa nanao asa fahagagana dia ozy ny tompo hoe tsy fantatro nareo. Izay ny tena mampatahotra ka aokany engany antsika mba tsy ho variana amin'ilay hoe za zao na amin'ny fomba fiasa fa mangataka ny tompo mba
hitombo zao asa zao zany a dia ianao izay maheno manomboka zao a dia angatao koa ny tompo mpitombo anao anao ny anjara ndraikitra anao fa samy mandray valim-pitihany. Aza faly foana zany koa zany le hoe mandray takany hoe zaza foana hoe nandray foana dia mihaino tena heno foana fa angatao mihitsy ny fanamasina mba ny tsirairay avy indray zany tsika tsirairay avy indray zany no hizara koa mba samy mamboly mba samy hanondraka dia engany ny tompo no ampitombo ny fisasarantsika ozy izy no tsy handray valim-pitihany araka ny fisasarany. Raha tsy misasatra ianao zany, izay koa zany azo teneny eto, raha tsy misasatra ianao fa mipetraka fotsiny dia tsisy zany ny valim-pitihy. Azo tenenina amin'izany mihitsy zany raha voasoratra zany soratra eto zany hoe izay averiko amin'ny anaran'i Jesosy nefa samy handray ny valim-pitihany avy araka ny fisasarany izy ireo. Izay misasatra zany no mahazo ny valim-pitihy fa rehefa tsy misasatra tsy misy valim-pitihy. Zany rehetrarehetra zany sady bebahantsika no fampianaranao antsika raha tsy mbola nisasatra tsika fa miandry foana tsy mahazaka tenin'ny fanamasina raha manamary tena ihany koa na miandry fotsiny koa na manaraka anaram-piangonana manaraka olona araka ny teny hoe manaraka ny Paoly hoe sa manaraka ny Apôlôsy fa Jesosy Kristy ilay Andriamanitra io arahana andiny fa sivy amin'ny anaran'i Jesosy fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay ary sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Tsika zany dia eo amin'ny sahan'Andriamanitra ary trano izay mitsangana arafitr'Andriamanitra tsika dina ny azavany an'izay toy zany ny 10 ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Araka ny fahasoavan'Andriamanitra nomena ahy dia tahaka ny fanaon'ny mpanao maritrano endry no nametrahako ny fanorenana fa olo-kafa no mandrafitra eo amboniny nefa aoka ny olona rehetra hitandrina izay arafiny eo amboniny fa tsy misy mahay mametraka fanorenana hafa afa-tsy izay efa eo dia Jesosy Kristy. Ary raha misy mandrafitra volamena na volafotsy na vatosoa na hazo na bozaka na mololo azafady eo ambonin'ny fanorenana dia aseho avokoa ny asan'ny olona rehetra fa ny andro no ampiseho azy satria aseho amin'ny afo izany andro izany. Dia hozahany toetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra. Raha maharitra ny asan'ny olona izay narafiny teo amboniny dia handray valim-pitihy izy. Raha levon'ny afo ny asan'ny olona dia ho maty antoka izy fa ny tenany kosa dia ho vonjena nefa toy ny avy ao amin'ny afo ihany. Tsy fantatrareo va fa tempolon'Andriamanitra ianareo ary ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo? Raha misy manimba ny tempolon'Andriamanitra dia mba ho simban'Andriamanitra kosa izy fa masina ny tempolon'Andriamanitra dia ianareo izany. Amen. Tena tsara ny tenin'ny tompo ary mampafantatra antsika, mampahery antsika arak'ilay teny teo zany hibebahantsika. Misy fotoana rehefa avy eo raha mbola tsy tena nandray an' Jesosy ilay fanahy mbola nieritreritra ho zaza ianao dia atoloro ny tenanao handray an' Jesosy ho tombo sy mpamonjy. Raha atao anatin'ny fahakiviana fieritrereana dia izy koa zany vavaka fanoloran-tena avy eo, fanavaozana fanoloran-tena. 10 amin'ny anaran'i Jesosy zany no azavaintsika fo hoe araka ny fahasoavan'Andriamanitra nomena ahy dia tahaka ny fanaon'ny mpanao maritrano endry no nametrahako ny fanorenana fa olo-kafa no mandrafitra eo amboniny nefa aoka ny olona rehetra hitandrina izay arafiny eo amboniny. Eto zany nizaniza Paoly moa zany no niteny arak'ilay hoe nandrafitra tany Korinto izy nametraka an'ilay zavatra tao dia ohatran'ny hoe mpanao maritrano endry zany ny architecte amin'ny filazantsika anazy amin'ny fiteny ankehitriny izay olona nianatra nandinika mihitsy alohan'ny nametraka ny fototra. Fa niteny mihitsy ary Jesosy zany hoe raha misy olona manao trano izy any amin'ny fasika dia azagaga fa raha tonga ny rivotra sy ny rika sy ny ino moa teo ny rano be dia ho lasan'ny rano mora foana zany. Amin'izao fotoana izao na dia misy trano ngeza ary trano tena fototra ngeza be fa hitantsika mihitsy eran-tany rehefa tonga ny rika, rehefa tonga tondra-drano io amin'ny vidéo na misy tena fa manatrika izany mihitsy ny olona sasany fa lasa na dia trano be sambo ngeza be verina fa ngeza be ireny lasan'ny rano ireny dia mipotika ny
tendrombohitra reny tena potipotika ny hazo. Ka izay zany mila mitandrina mihitsy tsika fa aza mandrafitra ny finoantsika amin'ny zavatra mora levina na hoe amin'ny anarana amin'ny olona na ara-piangonana fa Jesosy Kristy. Paoly zany tena nandrafitra izy ny teny mihitsy eto hoe tonga dia toizaka moa zany tena Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa tsy misy mahay mametraka fanorenana afa-tsy izay efa eo dia Jesosy Kristy. Dia ny teny mihitsy ary izy hoe tandremo fa efa misy rafitra eo zany. Jesosy Kristy fototra tena ngeza be mafy dia anjaranao no mametraka. Raha misy mandrafitra sao dia ametraka volamena ve ianao amin'ny volamena zany sady madio no tsara no mafy, ametraka vato fotsy ve ianao, volafotsy ve azafady, zany koa dia mitovitovy amin'ny volamena. Dia ny vatosoa zavatra tsara, zavatra mafy, fa manomboka eto dia misy sasany manomboka nametraka hazo. Ny hazo mety mora, mety ho lo, mety ho tapaka ihany koa, arakaraky ny kikarakaranao azy zany. Sasany ary izy dia nametraka bozaka ary miafara amin'ny lolo. Midika zany fa rehefa marafitra Jesosy zany arafitra zao asa zao zay ataontsika hoe ao amin'ny Jesosy Kristy ho avy Jesosy Kristy zany no rafitra apetraka eto. Ho avy Jesosy aka izay anazy ihany zay ny rafitra apetraka eto dia Jesosy Kristy no arafitra voalohany. Zao asa zao zany arafitra hoe Jesosy Kristy ny fototra eo fa anjaranao no mametraka izay zavatra tsara eo amin'izao rafitra izao. Ary arakaraky ny apetraka ao no akanao ny valipiti satria andalo fitsapana ny tsirairay avy. Rehefa tonga le teny mafy ny fanahy masina araka le teny teo hiembotra ve ianao, hiala ve sa ho kivy ihany na hijery ny hafa koa na mbola ao anatin'ilay fialonana sy ny fifandirana, fa zany rehetrarehetra zany dia andalo amin'ny fitsapana. Dia teneny mihitsy ary andininy 17 amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia aseho avokoa ny asan'ny olona rehetra fa ny andro no ampiseho azy satria aseho amin'ny afo izany andro izany. Zany hoe izy zany afo fandorana tonga ny tena hoe zavatra mahamay miseho amin'ny fiainan'ilay olona, ka raha tsy zavatra malemilemy, mololo, bozaka nataonao dia fantatsika tsara fa amin'izao fotoana izao mafana ny andro, indrindra aty Eropa, mamay be. Dia tampotampoka eo mirehatra ho azy ireny mololo sy bozaka ireny satria zavatra maivana mora may. Ka izay ho foana zany ny zavatra napetraka teo raha ohatra tsy miorina tsara, raha zavatra malemilemy, zavatra tsy tsara zany ka mila mitandrina. Ny dikan'ilay zavatra tsy tsara dia ilay zavatra ara-nofo. Resantsika teo tsy zavatra ara-panahy, tsy hamaky ny Galatiana 5 fa azonao vakiana manontolo hoe inona ny vokatry ny ara-panahy sy ny vokatry ny nofo. Fa tena mila mitandrina zany tsika amin'ny zavatra ahorintsika amin'izao fanorenana izao. Ny ahorina eto dia Jesosy Kristy izay zanak'Andriamanitra efa any an-danitra izy, efa mipetraka amin'ny seza fiandrianany, any izy miandry antsika ho tafiditra hiaraka aminy ve tsika sa ho tavela ety. 17 amin'ny anaran'i Jesosy, raha maharitra amin'ny asany, raha maharitra ny asan'ny olona izay narafiny teo amboniny dia andray valipiti izy. Zay zany samy andray valipiti ny zavazavatry ny sasarany avy, ny tsirairay avy fa arakaraka ny faharetany. Ary faharetany io diky zany fa tsy izao, tsy hoe androany ihany dia manolo tena mitovy dia mafanafana fa hoe tena tsara, fa rehefa tonga ny elaela dia variana. Aiza ihany ilay Jesosy Kristy ilay lazainareo hoe ho avy Jesosy nefa mbola tsisy. Zany anie efa nambaratra amin'izay fa 2 taona lasa izay hoe ho avy Jesosy, fa be da be ny olona niembotra mihitsy hoe tsy misy an'izany Jesosy ho avy zany. Fa amin'izao natao hoe andro farany, izao fotoana izao zany tena efa farany mihitsy izao miseho daholo ny famantarana fa hoe ho avy Jesosy. Ka mila zany tsika miomana sao dia ny zavatra ny sasarantsika, zavatra malemilemy, mora may ka dia ho gaga tsika fa ho lavin'ny tompo rehefa tena tonga izy. Satria ho avy izy aka izay anazy ihany ozy izy fa nazavaina matetitetika zany any amin'ny Matthieu 7:20 izy ny tena manambara ny amin'ny fiavian'i Jesosy ihany koa sy ny amin'ny hoe andro farany. 15 amin'ny anaran'i Jesosy, raha levon'ny afo ny asan'ny olona dia ho maty antoka izy, fa ny tenany kosa dia ho vonjena nefa toy ny avy ao amin'ny afo ihany.
Za zany a tena mampalahelo sady mampatahotra. Raha lefina ka nahatonga ny zavatra miseho rehetrarehetra tsy mahatra dia ho maty antoka ozy izy. Tena mazava anie izany teny izany, maty antoka. Izany hoe ny fihazakazahana, ny fanompoana rehetrarehetra zany a dia tena hoe maty antoka, ny zavatra maty antoka izany a tsy nahazo tombony. Tsy nahazo tombony ilay olona nanao varotra izy a, maty antoka dia lany hatramin'ny maso-karena ny dikan'izany a, tena tsisy zavatra tsara izany natao teo fa maty antoka izay arak'izay teny izay a, tsy misy zavatra tsara azonao. Dia fa ny tenany kosa ozy dia vonjena, ilay vonjena izany a, nefa toy ny avy amin'ny afo ihany. Eo a misy fanazavana, sarotsatro moa ny fanazavana sady ilay lavalava ny amin'ny apokalipsy sy ny amin'ny fiverenan'i Jesosy a, fa izay ao amin'i Jesosy a ka tena manolo tena ao anazy a dia efa miaraka aminy any an-danitra. Fa izay tavela ety dia mbola misy afo, misy fitsapana miandry ny hafa. Ho lavalava ny fanazavana ny amin'ny fiverenan'i Jesosy io fa nisy fampianarana maro izay nentin'ny teto izany a na ny mpanompony a na ny tenako ihany koa izay manambara hoe inona zany a fomba fiverenan'i Jesosy izany fa ho vonjena ihany fa mandalo afo. Mbola misy fitsapana mafy izany ka teny izao, izay ilay ahafahantsika hoe mibebaka rehefa avy eo a, atoloro ny tenanao an'ny Tompo a dia mibeba, manorena zavatra mafy orina eo amin'ny Tompo a, mba tsy ho reraka vetivety ianao ka ho lasa ihany a ny fotoana. Izao ny fotoana farany a miverena amin'i Jesosy a fa efa akaiky ny Tompo a hakantsika. Dia andiny faha enina amby folo a nozavainy tsara mihitsy izany a, izay arak'ilay tenin'ilay teo fototra teo amin'ny anaran'i Jesosy hoe tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Io ilay tempolo teo zany a, ilay naorina. Dia inona ilay tempolo naorina? Ay tsy trano ilay izy. Ay tsy trano be na tena hoe fikambanana be fa ny tempolin'Andriamanitra hozy izy a dia ianareo. Tsika tsirairay avy zany a ny tempolin'Andriamanitra ny tenantsika. Ka raha mbola misy fifandirana, misy fialonana dia aza gaga fa ho may a, ho levina ihany. Fa inona ilay izy? Fa ary ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Izay ilay angatahana teo. Tsapantsika raha nandroaka devoly raha izao vao manaraka zany a, ndroahana ny devoliny. Bebaka dia rehefa mahatsiaro madio amin'ny ran'i Jesosy a dia ndroahana ilay devoly, lasa izy. Lasa any amin'ny elo, any amin'ny efitra any izy a, any amin'ny désert zany, dia mangataka fanahy masina mba hameno satria hoe mitoetra ao anatinareo izy. Na fanahy masina ny ao anatintsika na fanahy ratsy. Izay ilay izy hoe na mbola zaza mbola minono, mbola tsy fanahy tsara zany ao fa mbola fanahy ratsy, tsy feno tsara ka mila mitandrina fotoana andraisana ny Vatikanina zao fa aza manaiky ho tolorana foana hoe ronono, tambatambazana foana fa raiso Jesosy zany ny fanahy masina hitoetra ao anatintsika. Satria tsika no tempolo ny fanahy masina, tsika no tempolin'Andriamanitra. Izay zany a tenin'Andriamanitra eto fa tsy hoe mamorona foana zany a, efa henontsika izany a ka raha maverina amintsika izany teny izany dia tadidio fa ao amin'ny Korinthiana voalohany toko fahatelo ny andiny faha enina amby folo dia miteny mihitsy ny tenin'Andriamanitra eto hoe Paoly no miteny tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra ohatsy dia mba ho simban'Andriamanitra kosa izy. Hitantsika izay ilay teny mafimafy zany ny teny amin'izay Paoly eto hoe tsy meko ronono intsony ilay olona fa andao sy teny mafimafy amin'izay aho fa manjary tsy hitombo eo ireo. Raha zaza foana ilay olona dia mahagaga angamba ny mampime ihany hoe tsisy nitombo mihitsy ilay olona fa nomena ronono foana. Fa firy taona aty aoriana dia mbola ronono ihany a, mbola zaza ihany a, mampime antsika izany fa tsy tsara zany a, tsy araka ny fiteny amin'ny teny frantsay, tsy normal, tsy ara-dalàna zany olona misotso ronono zany foana efa folo taona ilay zaza mbola misotso ronono ihany, efa 20 taona dia ilay ronono ihany no tiany, mbola tambatambazana tsotroina foana, tsy normal zany. Fa rehefa mandray an'i Jesosy dia raiso Jesosy ho tombo sy mpamonjy dia mahazotoa mihinana Vatikanina. Dikan'ilay mihinana Vatikanina, mazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra, manaiky ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao koa, dia mandroso amin'ny fitadiavana ny Tompo, amin'ny vavaka, amin'ny fanoloran-tena, amin'ny asa indrindraindrindra. Izay ilay hoe manondraka sy mamboly. Fa ny Tompo no mampitombo, fa tsika dia izay nasain'ny Tompo, manaova asa toy ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra hozy izy a, fa Jesosy no mampitombo an'io a,
fa tsika dia nirahana. Dia izay andiny fafito amby folo hoe raha misy aminaran'i Jesosy raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba ho simban'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia anareo zany. Fa voateny eto matetika fa Andriamanitra tsy azo vazivaziana ka raha tonga ny tenin'ny Tompo zany a, engany mba tsy ho simban'ny Tompontsika amin'izany hoe tsika ilay tempolin'Andriamanitra ka ho simbany satria hanimba tsika ihany manimba anazy amin'ny fahavetavetahana, amin'ny fiteny matetika fifohana sigara, ilay tempolin'Andriamanitra aveo fifohanao sigara, isotroanao toka, anaovanao fahalotoana rehetra na amin'ny endrika ivelany na anatiny fa ho simban'Andriamanitra ka aoka mba tsy ho amintsika izany teny izany fa hamindra fo amintsika ny Tompo. Fotoana izao zany iverenana amin'i Jesosy a, hivavaka tsika avy eo a hanolo-tena sy hanavao amin'ny fanoloran-tena. Vakiako ny andiny fahavalo amby folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo farany aminaran'i Jesosy hoe eto zany amin'ny baiboliko hoe anareo ny zavatra rehetra ary anareo dia an'i Kristy. Aminaran'i Jesosy aza misy mamita tena, raha misy eo aminareo milaza azy ho endry amin'izao tontolo izao dia aoka ho adala izy mba ho tonga endry. Fa ny fahendren'izao tontolo izao dia fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra. Fa voasoratra hoe ny hafetsehan'ny endry ihany no entiny misambotra azy, any amin'ny Joba 5 zany andiny fahatelo amby folo. Ary izao koa ny Tompo mahalala ny fihevitry ny endry fa zava-poana izany, Salamy 4:20 andiny faha 1 koa aoka tsisy hanao olona ho reharehany fa anareo ny zavatra rehetra, na i Paoly na i Apolosy na i Kefasy na izao tontolo izao, na fiainana na fahafatesana na ny zavatra ankehitriny na ny zavatra ho avy, izany rehetrarehetra izany dia anareo, ary anareo dia an'i Kristy ary Kristy an'Andriamanitra. Amen. Izay ilay tsara ny tenin'ny Tompo a, vakio tsara dia vakio miadana fa manazava ny amin'ny sitrapony a, ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia izay zany a tokony tsy hamita teny tsika, aza mamita teny ozy andiny fahavalo amby folo aminaran'i Jesosy, raha misy eo aminareo milaza azy ho endry amin'izao tontolo izao dia aoka ho adala izy mba ho tonga endry. Endry amin'izao tontolo izao a dia ilay olona hoe izay nianatra, izay nandalina, izay a tena niezaka mihitsy tamin'ity zavatra zao na ny tenin'Andriamanitra io ary dia hoe izay tena nandalina, nianatra lavitra be fa tsy misy afa-tsy ny fanahy masina. Izay ilay rehefa mangaba mamaky ny tenin'Andriamanitra dia vakio angatao ny fanahy masina fa izy hanokatra azy. Fa mila mamaky ihany koa, mila mazoto fa tsy mamorona zany, satria rehefa miresaka eto zany tsika dia izay voateny amin'ny tenin'Andriamanitra no ambara fa tsy mamorona, satria izay ilay hoe lasa hoe endry amin'izao tontolo izao, satria manana fahalalana amin'izao tontolo izao dia iny no hanambarana azy, fa ny fahalalana izay amin'ny fanahy masina dia miverina ato amin'ny tenin'Andriamanitra foana no hanambarana izao teny izao. Izay mahatonga anazy aoka izy mba ho adala mba ho tonga endry ozy izy, aoka izy ho adala ho tonga endry. Andiny faha 9 aminaran'i Jesosy fa ny fahendren'izao tontolo izao dia fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra. Izay ilay izy a, na fahendreny aty amin'izao tontolo izao zany fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra zany, dia manetry tena fahendrena tena ohatra hoe Paoly na i Apolosy zany mieritreritra hoe izay tena araka ilay teny teo hoe nifidy tany tsara, nitady zezika, nitady masom-boly, izay ilay teny teo azafady, mitady masom-boly mba atao mamokatra tsara. Izay ilay fahalalana amin'izao tontolo izao, fa raha tsy Andriamanitra no nampitombo na manondraka sy mamboly atsika tsisy inona mivokatra eo. Ka izay ilay izy hoe ny fahendren'izao tontolo izao sisa dia fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy reharena zany tsika ny amin'ny zavatra nomena antsika fa ny Tompo no manome antsika fanetretena, fa voasoratra hoe aminaran'i Jesosy ny hafetsehan'ny endry ihany no entiny misambotra azy. Izay ilay fanazavana teo a ny amin'ny aokantsika zany a tsy hevitena ho endry koa. Andiny faha 20 ary izao aminaran'i Jesosy ary izao koa ny Tompo mahalala ny fihevitry ny endry fa zava-poana izany. Izay zany na mieritreritra ny Tompo mahafantatra, tsisy miafina amin'Andriamanitra ny ao am-potsy miloaka ozy izy a ny fisainantsika, ka aokantsika zany a hiverina amin'ny Tompo mba hametraka aminy a ny fiainantsika mba tsy handeha amin'ny hery koa fa mila manetry tena araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa zao izy a dia mihetry fa ny Tompo a Jesosy foana no hitombo na iza misy azy zany. Teny izay koa Paoly a naveriny matetika koa zany. Andiny faha 1 amby roapolo aminaran'i Jesosy koa aoka tsy hisy hanao olona ho reharehany
fanareo ny zavatra rehetra zay ilay izy a. Ilo hoe tsy an'ny Paoly a, tsy an'ny Kefasy a, eto zany ny teny mihitsy izy hoe Kefasy manko zany le hoe i Petera io. Kefasy zany a ilay vato ny dikan'izany amin'ny teny hébreu zany. Zay mahatonga anazy hoe Petera, Pierre zany, Pierre amin'ny teny frantsay a, Petera na Kefasy ilay vato. Fa misy zany mieritreritra hoe i Paoly le tena mahay miteny, le Paoly ny tena nitety ny nanangana ny fiangonana, iny tena izy. I Apolosy a, izy tena mahay mitory teny a, tena nampahery anay fa rehefa tonga eo izy tena mamelombelona ny fonay a, iny na rahanay. Kefasy le tena vato, izy ilay nifidian'Andriamanitra, izy mihitsy ilay nisehon'ny fanahy masina tamin'ny asan'ny apôstôly a, nisehon'i Jesosy. Eto zany mahatonga anazy miteny man izy mamoaka ny Kefasy eto a, satria niara-ny asa zareo reo a, samy manana ny toerany aniasany a, fa ny tompo a no maniraka hoe ianao ary na ianao aty na izao anaovana azy. Fa tsisy ny hoe fampialina zany, zay zany ilay mila mitandrina. Aoka tsy fampialina ao izy raha mbola misy fampialina sy fifandirana dia tsy ao Jesosy, tsy mijanona ao izy fa aoka tsika zany a hitandrina ny amin'ny zavatra ahoritsika eo amin'ny fanarahana ny tompo mba tsy ho mololo, tsy ho bozaka fa tena volamena, volafotsy, vatosoa. Zay ilay izy a, fa zava-poana ihany hozy izy a ny fihevitsy ny endry. Dia tsisy hanao olona ho reharehany fa na i Paoly izy na Apolosy na i Kefasy na izao tontolo izao na fiainana na fahafatesana. Indray ary zany ilay olona mieritreritra hoe tena ilay fiainana izao a, za no miaina tsara na fahafatesana. Dia indray misy mivavaka amin'ny fahafatesana, zany ny resaka fanompoan-tsampy zany a. Fantatsika tsara fa be dia be ny fiaraha-mivavaka sy fivavahana samihafa. Manambara hoe nenay ilay fiainana ihany a, dia ny sasany hoe ny masoandro mivavaka amin'ny kintana, sasany a mivavaka amin'ny volana, sasany mivavaka amin'ny biby sy ny zavatra hoe zany ilay fiainana, zavatra hita maso. Na fahafatesana, zavatra maty indray koa ny ivavahany a, mivavaka amin'ny razana, mivavaka amin'ny zavatra efa maty, zany natao hoe fahafatesana. Fa sady tsy olona koa, iny ilay olona tsirairay tandremo sao manaraka olona hozy izy a, fa ny zavatra ankehitriny na ny zavatra ankehitriny. Zao ny zavatra malaza zao a dia ny ady, misy olona mihevitra anazy hoe izy mihitsy ny tena tompon'izao tontolo izao a, tsy ny zavatra ankehitriny a no dia arahana koa, na ny zavatra ho avy ary a, fa Jesosy no efa teo hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay hozy izy. Zany rehetra izany a dia anareo, efa ao amintsika zany a, ary anareo dia ao amin'ny Kristy. Averiny ihany a, ao amin'ny Kristy, ao amin'ny Jesosy. Kristy zany a amin'ny teny grika fa ilay Messia zany sao dia gaga ianao hoe fa maninona indray lasa Kristy na Messia koa, fa Messia ihany a no Kristy. Dikan'izany a ilay Messia na Kristy a amin'ny teny hébreu dia hoe Masia. Aza gaga satria misy izao zany amin'izao fotoana izao misy maheno fiteny hoe fa nahoana no lasa nataonareo zany Masia zany indray. Fa ny Masia ihany a amin'ny teny hébreu no Messia, amin'ny teny frantsay ihany koa na amin'ny teny latina, dia misy koa natao hoe amin'ny teny Kristy a, ny amin'ny teny grika. Ka zany rehetrarehetra zany a ampafantarantsika hoe aza mierikerika any amin'izany ianao fa ilay Jesosy Kristy ilay fototra, Yeshua, Masia, zay a no arahantsika zany a. Izy hozy Kristy a, zay ihany ilay Andriamanitra nahazo zao rehetra zao a. Izy a efa nisy fanazavana mety raha sitrapon'ny tompo dia mbola hoe Andriamanitra telo fa iray a. Ilay Andriamanitra ihany ny Jesosy a, ary Jesosy ihany ny fanahy masina, ka tsy misy mierikerika hoe rehefa nangataka ny fanahy masina dia efa avy eo indray zany hiresaka amin'ny Jesosy a, fa maninona indray lasa niresaka amin'ny Jesosy a, dia miantso an'Andriamanitra indray dia hoe fa niova indray tsy heno zany tsy namaly ny fanahy masina, tsy niheno Jesosy fa lasa nitady an'Andriamanitra indray izy. Fa zavatra iray ireo a, fa Andriamanitra ihany a, ireo natsoina hoe telo fa iray a. Kristy hozy izy eo amin'Andriamanitra, ary Kristy ilay miteny ilay fanahy masina, ilay fanahy. Paoly no teny hoe ilay fanahy masina io a, io nangatao fa io ihany a no afaka manorina sy manome antsika ilay tena fampianarana tsisy lema, dia tsy ronono intsony io a, fa rehefa fanahy masina no miasa dia tena vetikanina zany a no omeny antsika. Zay a ny tenin'Andriamanitra androany a. Raha izao ianao zany a mahatsapa hoe variana manarak'olona na hoe tsy nanorina tsara ny fiainanao, na zao ianao vao mahafantatra hoe misy Jesosy ka tena nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana, ho
famonjena ny rany anadio anao a, dia raisy Jesosy anio hivavakantsika dia afaka manaraka ianao zany a amin'ny fotoana manaraka dia tadiavy Jesosy amin'ny toerana misy anao tsirairay avy a, ary raha variana ianao ny erikerika hatramin'izay dia avaozy ny fanoloran-tena fa ny tompo mamindra fo mandrakariva aza mijanona amin'ny ronono fa mandrosoa amin'ny vetikanina dia ny fanahy masina. Tsika zao ozy isy no tempolin'ny fanahy masina, ary ny fanahy masina fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Averiko tsara ny 2:40 Korintiana 1:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba ho simban'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Tsara ny tenin'ny Tompo a, mahitsy mahery ny tenin'ny Tompo ka tsy hiverina foana aminy a, fa hiasa amintsika tsirairay avy. Hivavaka tsika Tompoko a alohan'ny hamaranantsika ny fotoana. Ry Andriamanitra ray io, misaotra anao zay ny amin'ny teny. Raha miteny ianao tokoa dia miteny aminay a ampahendrena, ampitiavana, ary ny teny koa mahery satria tsy tianao zay ho variana amin'izao fiainana izao a, ho variana amin'ny nofo, amin'ny fiadiana, amin'ny fialonana, amin'ny fanarahana olona, amin'ny fanarahana anara-piangonana, fa tianao zay hijoro zay Tompo a, hiala daholo zany rehetrarehetra zany a, satria zay natsoinao hitoeran'ny fanahinao masina. Zay zao ny tempolin'ny fanahy masina hozy ianao a, tsy ny trano, tsy ny zavatra ety ivelany fa ny fonay ary a, ny fanahinay a, ny toeranao, ka dia misaotra amin'ny teninao a, mampianatra sy manambara indray. Eny Tompo a, ankehitriny efa mibebaka sy mifona teo zay a, ary indrindra raha misy manolo tena vonona indray anao dia engane izy Jesosy a, hieno azy ianao any an-danitra any. Raha mbola tsy mahay ianao tsy zatra dia afaka manaraka zao vavaka fanoloran-teny zao. Eny Tompo, na henon'ny teninao izay teny fitiavana nefa teny tsy mivazivazy ihany koa, dia indro a Jesosy manolo tena ho anao androany a, mandray anao ho tompo sy mpamonjy, ho mpanafaka, ho fanavotana, ka tsy ho variana amin'izao fiainana izao amin'ny ara-nofo, fa tena handroso amin'ny ara-panahy, ka tsy hisy variana koa amin'izao fiazakazahana ety an-tany ety, fitadiavan-karena, fitiavam-bola, fa tena hitady ianao a amin'ny fo rehetra. Ho tompo ao Jesosy tahaka izany mandray ronono nijanona ho zaza foana hatramin'izay, dia mamindrafo Jesosy vonona hanavao ny fanoloran-tena, handroso, hitory ny filazantsara, ampahafantatra ny olona fa velona ianao Jesosy a, mahery ianao a, tian'ny olona rehetra ianao a, ary indrindra tianao zay hisaotra, tsy hangataka foana araka ny fampibahana teo a, tsy hangataka foana, mangataka foana, fa tianao zay hisaotra amin'ny zavatra rehetra, satria ianao manasitrana, ianao manafaka, ianao miasa, ary ianao a mifidy anay a ho tempolo ny fanahy masina, dia misaotra anao Jesosy a, mifidy anay a ho mpianatra ao, ho sakaizanao. Dia tehirizo izay tsirairay avy a, tehirizo ny asanao hamasino zay Jesosy, hamarino, ary indrindra miseho aminay mandrakariva, hitenena koa araka ny fombanao, amin'ny fomba tsy takatry ny sainay a, fa vonin-kiainy foana zay Jesosy a. Dia misaotra amin'ny famindrapo, misaotra ny amin'ny valim-bavaka sady a, ny amin'ny zavatra tsy voatononay teto a, dia ianao tokoa ilay tena mifona andro aman'alina eo anatrehany indray a Jesosy a, amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka rehetra izany a, ka dia voninahitra ho anao irery ihany a. Misaotra Tompo, misaotra Jesosy, aleloia, aleloia, amen. Amen. Misaotra ny tompontsika araka ny tenin'ny mama Felicia teo a. Satry foana hamaky ny tenin'Andriamanitra, raha tena vakiana ny tenin'Andriamanitra dia tsara be da be, mampahery antsika hamaky, dia hiaino be da be ny fampianarana fitsoana vavolombelona ato amin'ny hoe ho avy Jesosy. Afaka manoratra koa ianao zany a amin'ny WhatsApp a, raha te hahazo fanazavana na te hoe hiara hivavaka, satria misy fiaraha-mivavaka koa zany a mandritry ny herinandro a amin'izao fiaraha-mivavaka izao, ka dia afaka manoratra ianao zany a, na amin'ny mail na miantso telefônina mivantana, ka dia mahereza Tompoko. Izay mianadahy dia manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy a, raha sitrapon'ny Tompo zany a,
dia amin'ny heriny indray isaky ny asabotsy amin'ny 7 ariva tahaka izao no ionantsika zany ora te-Eropa ka dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleloia. Amen.